ny fipetra ho raisiny ankoatran'izay moa zany mianjary nataony tamin'ny commissariat satria resaka immigration moa zany tena mifandray aminazy étranger salamioa dia 01 zany manao ny procédure zany amle fandefasana izy ireo mody anay zany nasiany manao taratasy zany izy telo mirala mianaka reo hoe manao taratasy zany ireo manaiky marina fa tsy verina tsony anatin'ity farsana lanjireo fa eny fa na de mahambo aza efa nisy moa ny fiofanana sy toromarika nomenany ireo mpandrarahany hotely sy ny sefokotany amin'ny fanaraha maso ny fivezevezen'ny vahiny eto amin'ny faritra Angalanjirofo mba hialana amin'ny sy fanarahan-dalàna ary ho fantatra avokoa ny mombamomba azy ireny porofon'izany na azona ny passeport ny reto mpizahatany avy an'la réunion ireto abibina teo masom-bahoaka moa ny nataony reto vazaha ireto fa raha fanodikodinana zaza sy ampotona dia manana anjara sazy tandrifezany koa ny hotely nampiatrano azy avy any Analanjirofo isika dia azo ny faritra Amorony Mani any Ambositra indray no anatanterahana ny volambetoaka amin'ity taona ity izay mampisongadina ny kolontsaina any amin'iny faritra iny afaka nietsika amin'ny volambetoaka satria sy ny vahiny ho tonga amin'ny fotoana io ny tondra fanazavana teto amin'ny televiziona malagasy ny lehiben'ny faritra Amorony Mani natanteraka amin'ny fanomanana ny sy ny fandraisana ny volambetoaka folo soa arivo ny tanànan'Ambositra sy ny faritra Amorony Mani ka manasa ny ireo zanak'ampelezana rehetra mba ho tonga ny tanàna ary efa nanasa ihany koa ireo vahiny avy amin'ny faritra roabifolo mba ho tonga hitondra ny kolotsainany ka aneo seho afahafantarana an'izany kolotsaina any amin'izany faritra maro samihafa izany ary handrato ihany koa ireo kolotsaina any amin'ny faritra Amorony Mani miavaka ny fanomanana amin'ity satria dia hanambahiny maro isika ary vonona ny fotodrafitrasa rehetra natokana ho amin'izany araka ny fiaramiasa fanao antrampo izay dia eo ny ministera PIA dia ny ministeran'ny kolotsaina izany ary eo ihany koa ny fiaramiasa amin'ny ireo vahiny indrindrandrindra eo amin'ny ivon'ny Armada izay eo mavahiny ny ambassade de France izay hatramin'izay dia manampy foana ny faritra izay efa anihonay ny fisaorana etony zany efa dia misy ihany koa ny fiaramiasa avy eo amin'ny ivon'ny SA mavahiny coopération suisse izay anisan'ny manampy eo amin'ny ivon'ny faritra eo misehatra ara-kolotsaina tahaka itony ka izay fiaramiasa izay miampy an'ireo orinasa maro samihafa izay nanome tanana indrindrindra ny zanak'ampelezana sy ireo manam-pahefana izay atao hoe vatona solotry ny tany dia samy nanamarika ny anjara-birikiny avokoa izay tsisy ny teti-bola manokana natokana ho amin'izany raha eo anivon'ny district na eo anivon'ny faritra fa ilay finiavana izay mbola voamarika eo anatin'ny kolotsaina ihany koa no andrasana avy amin'ny tsirairay avy araka ny fanazavana ihany moa dia isy ny fitokanana ny zavabita mandritra izay volambetoaka izay anisan'izay ny lapan'ny tandapa izay ravan'ny loza voajanahary amin'ny faharoapolo ny volana aogositra izao ny tokanana azy ity ary anasan'ny faritra izay Amorony Mani ireo manam-pahefana maro samihafa eto amintsika fa raha efa narahinao tato anatin'ny vaovao-an-tsary ny televiziona malagasy ny baolina kitra ny volley ary baskety mikasika ny lalao piralahiana namaranana ny efapolo taona ny jonony knaps ny kosa dia hoarahinao arosoanao eto ny taranjazakazaka 10 kilometatra nahitana ny senior sy ny junior teo amin'ny senior homme dia lasa ny crown impérial ny coupe raha ny knaps kosa no mibata ny coupe ho an'ny senior dame fiandriana arson no mamitana amin'izay ary mitatitra amintsika ny vaovao nanomboka teto amin'ny Brownie Knaps kosa ny azakazaka 10 kilometatra niazo ny avenue eto Antsirabe nandalo ny Piaviny nahitana sokajy maro ireo mpandray anjara misy ny sokajy junior lehilahy sy vavy teo koa ny sokajy senior homme sy dame nivoaka mpandresy ireo mpitondra ny fulgence avy ao amin'ny couronne impérial teo amin'ny sokajy senior homme
raha manantena somarina avy amin'ny knapsa kosa no vehivavy voalohany teo amin'ny skady senior daminy. Teo amin'ny junior vehivavy dia rahasoana antenena Sabina avy amin'ny knapsa no voalohany ary randriana antenena Michel no mba tanamboara teo amin'ny junior lehilahy. Araka ny fahitan'ny namana Ambintsoa Andriamasarvelo nandritra ny nanaovany fanadihadiana maromaro tamina toerana vitsivitsy teto amintsika dia tsy atoandro tsy alina dia miamazo vahana ny Dortonita anisan'izany amin'ny lalam-pirenena faha-efatra Antananarivo sy Mahajanga sy ny lalam-pirenena faha-enina Ambondromamy Antsohi ary ny lalam-pirenena faha-roa amby telopolo Antsohi Befandriana Avaratra raha ny zava-misy nodinina dia aitraitra sy fanamboarana toerana ambolena no tena doany zany afo mahatonga ny Dortonita izay raha ho an'Antsoa imo araka ny fanadihadiana nataony Ambintsoa Andriamasarvelo dia 100 hektara no efa may misy ny sary tsy ankiteniteny izay hoentina amintsika milaza izay rehetrarehetra izay. Izay zany aloha ny vaovao azo atolotra aloha tamin'ity atoandro ity raha tsy ahivina ireo vaovao izay nisongadina dia nanolotra fanampiana sy fanomezana ho an'ireo akany mitaiza zazak'amboty eny amin'ny Étoile du Matin ny Ambotrimanjaka ny fikambanana fity izay tarehan'ny filohan'ny Ramatoa Mialy Rajoelina ankoatr'izay dia izy ny Kongresy Nasionaly any Toamasina ataon'ireo fikambanany Papivela sy Mpitsabo mpanampy amin'ny volana ambony io no fahadimy taona izay mijorony ankoatr'izay dia any Ambositra indray no anatanterahana ny volambetoaka any amin'ny faritra Amoromania izay no azona totra kasitrana ny fisaranao taminay kasitrana ihany koa ny ekipa rehetra mametraka ny mandra-piana Douglas Tompofavy.